Fiainana andavanandro ny malagasy dia rehefa miasa na mianatra ny olona anankiray dia tsy dia manana fotoana hiverenana ody any an-trano sakafo atoandro fa matetika mandeha miditra amin'ilay hotely gasy ireny no misakafo. Amin'ny gasy dia tsy misy ny lisitra na sakafo fa rehefa miditra ianao dia manontany hoe inona ny laoka misy dia amin'iny ianao no misafidy hoe inona ilay ataonao. Dia nisafidy ny ravitoto sy henan-kisoa za satria anisan'ny laoka tena tiako aloha ny ravitoto sy henan-kisoa. Faharoa koa ny ravitoto dia ny gasy ihany manana an'io laoka io. Tsisy firenena hafa mihinana an'io laoka io fa ny gasy ihany no mihinana anazy. Dia tena tsara be nefa ny tsiron'ilay izy. Dia safidy ny sotro ranon'ampango ihany koa izahay satria ny ranon'ampango dia anisan'ny mampiavaka ny sakafo gasy iny. Izany hoe ilay dorana ilay vary dia avy eo loarana dia asiana rano iny dia avy eo iny no angalana ranony hosotroina. Le composé moa zany dia fifangaroana sakafo misy karaoty, misy hors d'œuvre ao anatiny, amin'ny ankapobeny légumes zany ao anatiny. Matetika amin'ny gasy le izy asiany rony miaraka aminy. Dia avy eo moa zany safidy ny hihinana henam-boritra sy vary miaraka taminy, fanampin'le composé zany, amin'izay voky tsara. Safidy ny hihinana laoka hen'omby zato satria ny antony safidianako an'ilay hen'omby anisan'ny sakafo mamalagasy aloha ilay izy voalohany. Dia faharoa anisan'ny spécialité any gasy koa mahandro hen'omby tena malemy atao saosy. Ny anahy zany nisafidy an'ilay hen'omby ritra satria ny omby zany amin'ny gasy dia anisan'ny tena hoe harena amin'ny malagasy io ary tena hain'ilay gasy tokoa ny tena karakara an'io, mampatsiro an'io. Dia izay zany ny anahy tena ombiazako tsara dia izay nahatonga anahy nisafidy an'io. Rehefa lany sakafonao dia mandeha mandoha vola dia ianao no manantona ny le toerana fandoavana vola.